Contrat de partage de production associé miisa 220 no najano ny fitondram-panjakana. Titre minier miisa 220 ihany koa no nofoana ny filan-kevitry ny minisitra ny 20 Marsa lasa teo. Tokony ho fantatra mazava ny vaovao feno mahakasika ity raharaha ity, ho mariky ny mangarahara. Izavy ireo tompon'andraikitra nanome alalana ireo nositoma ireo. Izavy ihany koa no tompon'ireo fahazon-dalana nambara fa tsy ara-dalana ireo. Voalaza fa antony nisitomana ireo fahazon-dalana ireo ny tsy fandoavana ny saram-pitantanana harena kibon'ny tany na ny FAM. Ankoatra izay, ny tsy fanavaozana ireo antota-taratasy araky ny 240 ao amin'ny code minier sy noho ny fialan'ny tompon'ny fahazon-dalana. Ny anona ampahafantarina dia ny hoe rehefa tsy tena matianina sy vonina itrandraka dia mijirika ny nosokajin'ny fitondram-panjakana azy ireo ka antony ny rosoana tamin'ny fanatsoana sy ny fanafoanana. Nambara ihany koa fa izay orinasa vonina hiara-iasa amin'ny fanjakana no mahazo ireo fahazon-dalana. Misy ifandraisany amin'ny fandrirararana ny fampiarana ny code minier vaovao io fihetsiky ny mpitondra io, hoy ny mpampianatra iray naneo ny aiainy. Taratry le zavatra tsy tokony adinontsika izay tantaran'io code minier io zay, fa io code minier io dia aina rehefa dinihina akaiky fa mamevana, manome tombony ho ny mpitrandraka avy any ivelany, fa ny mpitrandraka eto toerana sahirakirana. Zay zany aloha zay le code minier zay amin'ny ankapobeny. Ary io dia ranondrariny rehefa mbola tsy mety eo amin'ny mpitrandraka malagasy io dia tsy tokony ho laniny ny anteniera. Zay aloha mahakasika amin'ny code minier. Ny lalàna amin'ny feny arena kibon'ny tany vaovao, lanina sy mpantsiana teny anivony anteny miram-pirenena mbola tsy miatra. Tsy fantatra mazava ny toyny kanefa ny raharam-pirenena mafampana amin'izao mifototra amin'io lalàna eo avokoa. Ny fanovanan'izy tao dia ny fampiakarana ho 500 ny saram-panjakana sy ny tamberina amin'ny fanondranana arena kibon'ny tany. Ny fitsinjarana ireo tamberina ireo, ny fampiakarana ho 200 ny anjaran'ny vondrom-bahoaka paritra ary 300 no irotsaka ao amin'ny kitakom-bola panjakana. Miayay ity olona nanaovana fanadihadiana ity fa misy orinasa manaiky ara-iasa amin'ny mpitondra momba ny tombotsoa takiny ny fanjakana ka tsy maintsy atosika na tsy haken'ny vahoaka aza, ary ireo tsy manaiky kosa dia tadiavina ny antony hiampangana azy. Mazava zany fa misy tombotsoa n'olombitsy ao ary misy tetikata. Mazava fa misy tambazotra mihitsy ao amin'ny manodidina ny fitondranao ary ao anatiny tsy maintsy ao anatiny mpitondra tsara toerana mahita tombotsoa amin'io zavatra io matoa atosika io andeha. Ohatra ngamba mety tsy magaga mandeha ny eritreritro mety io bastulear io nanaiky nanao ny fanaony sasany, zany hoe nanome dia atsoro ny fanjakana ary tsy vita ny atsorony fitrandrahany azy fa apiny mihitsy. Androany tsy nahazo valiny ny mpanao gazety raha niezaka nanontany ny ministera tompon'andraikitra mahakasika ny antony nanafoanana ireo fahazon-dalana ireo. Rehefa tonga teny amin'ny ministera narirarira ka ny teo amin'ny ministera naniraka tany amin'ny fitaliavana misahana ny arena kibon'ny tany. Ny tany amin'ny fitaliavana misahana ny arena kibon'ny tany kosa namerina tany amin'ny Brown ny ministera. Tsy fantatra itsony izay tian'ny fitondrana tao eto amin'ity firenena ity. Ny orinasa mitrandraka tsy eken'ny vahoaka terena andeha ary ireo mpitrandraka hafa zaza misy fepetra tsy feno anajanonana azy rehefa tsy miara-miasa amin'ny mpitondra.